fifaliana trany nanolora mety ao Madagasikara anao mety vizotry ny tony taona manomboka ny volana febroary ka hatrany ny volana mai 7 mbola mitoetra trany any amin'ny ranomasimbe pasifika ilay hitrangatsina hoe lanina izay mifandraika amin'ny ranomasina mangatsiaka kokoa manodidina ny fehitany. Toy izao ary mety vizotry ny rotsakokana mandritra ity volana febroary itsatsika ity. Ahina tsy ho ampy ny rotsakokana ka anano sarotra ny fitantanana ny rano sy ny fambolena any amin'ny tapany avaratry ny nosy iny, izany hoe manerana ny faritra rehetra ao amin'ny faritanina ny Tsiranana dia Toamasina dia miampy ny faritra Sofia, Analamanga dia ny ilany andrefa amin'ny faritra Boyeny, Betsiboka, Itasy, Vakinankaratra ary ipakatra any amin'ny tendron'ny faritra Vatovafidinfinany. Raha toa ka azo rotsakorana betsaka ka tokony hitandrina ny mponina manoloana ny mety sy nitondra drano sy fiakaran-drendrano any amin'ny faritra Melaka dia Bongolava, Amoromania dia ny ilany andrefa amin'ny faritra Boyeny, Betsiboka, Itasy, Vakinankaratra dia faritra maro ao amin'ny faritra Menabe ary ipakatra any amin'ny tendrony atsimon'ny faritra Vatovafidinfinany. Ny any faritra sisa moa izany hoe ny any amin'ny tapany atsimon'ny nosy dia tsy misy ahina fa dia ho ampy tsara na anatombo kely fotsiny ny rotsakorana. Dia ho an'ny volana martsa indray dia manerana ny nosy manontolo mihitsy no azo rotsakorana anatombony tokony misy ka mbola mila mitandrina amin'izany fahabetsahany rotsakorana izany ny mponina rehetra manerana ny nosy manodidina ny volana martsa. Dia any amin'ny fahafiaran'ny fahavaratra ny volana aprily dia ny any amin'ny tapany atsimon'ny nosy iny no azo rotsakorana betsabetsaka kokoa raha oharina amin'ny tokony misy, izany hoe any amin'ny faritra atsimo andrefana, Androy, Anosy, Iombe ary ny tapany atsimon'ny faritra atsimo atsinanana. Raha toa ka tsy misy ahina fa dia ifanaraka amin'ny tokony izy na anatombo kely ny rotsakorana. Fa mandritra ny volana Mai kosa, ilay volana mampita-tsika makany amin'ny vanim-potoana maina sady mangatsiaka dia avy hatrany dia ho maina ny any amin'ny tapany avaratry ny nosy dia tafiditra anatin'izany ny faritra rehetra ao amin'ny faritanina Tsiranana, Toamasina ary Antananarivo dia ny ampin'ny faritra Sofia, Boyeny sy Betsiboka. Ny any amin'ny faritra sisa moa izany hoe ny tapany atsimon'ny nosy dia azo rotsakorana fanaraka amin'ny tokony izy na anatombo kely fotsiny. Raha ny fitambaran'ny rotsakorana indray mandritra ny telo volana febroary, martsa, aprily dia voavinavina fa dia ho be izany raha oharina amin'ny tokony izy iny amin'ny faritra afovoany andrefan'ny nosy iny dia mipaka aty amin'ny faritra Amoromania ary mitatra hatrany amin'ny tapany atsimon'ny faritra Vatovafidinfinany. Ny amin'ny faritra sisa moa dia azo rotsakorana fanaraka amin'ny tokony izy na anatombo kely kokoa. Ary mandritra ny telo volana farany martsa, aprily, mai dia voavinavina fa dia ho be ny rotsakorana raha oharina amin'ny tokony izy any amin'iny afovoany andrefana iny sy ny tapany atsimon'ny nosy. Na any amin'ny faritra sisa moa izany hoe ny ilany avaratra dia azo rotsakorana fanaraka amin'ny tokony izy na anatombo kely kokoa. Raha mahakasika ny maripana indray dia voavinavina fa dia any amin'ny tapany atsimon'ny nosy any no angatsika raha oharina amin'ny tokony izy amin'ity volana febroary itsatsika ity, izany hoe manerana ny faritra atsimo andrefana dia Androy, Anosy, Iombe, Otomatsihatra ary ny faritra atsimo atsinanana. Fa ifanaraka amin'ny tokony izy na afana kely kokoa manerana ny faritra Vatovafidinfinany, Vakinankaratra, Amoromania, Menabe ary Melaka. Ny any amin'ny tapany avaratry ny nosy moa dia afana trany raha oharina amin'ny tokony izy. Dia mandritra ny volana martsa indray dia iny amin'ny ilany afovoany andrefan'ny nosy iny, izany hoe ny any amin'ny faritra Mahajanga manontolo sy ny faritra ny Toliary no ifanaraka amin'ny tokony izy na angatsika kely kokoa raha toa ka voavinavina trany fa afana raha oharina amin'ny tokony izy any amin'ny faritra sisa. Dia any amin'ny volana aprily dia iny mbola iny afovoany andrefan'ny nosy iny, izany hoe faritra Melaky, Menabe ary atsimo andrefana no ifanaraka amin'ny tokony izy na angatsika kely kokoa raha toa ka ifanaraka amin'ny tokony izy na somary afana kely kokoa ny amin'ny faritra sisa. Raha ny mahakasika ny maripana indray any mandritra ny volana Mai dia voavinavina fa dia afana raha oharina amin'ny tokony izy any amin'ny tapany avaratry ny nosy dia tafiditra amin'izany ny faritra rehetra ao amin'ny faritanina Tsiranana sy Toamasina dia miampy ny faritra Analamanga, Betsiboka, Boyeny ary faritra Sofia raha toa ka ifanaraka amin'ny tokony izy na afana kely kokoa ny any amin'ny tapany atsimo. Raha ny salan'ny maripana indray mandritra ny telo volana febroary, martsa, aprily dia voavinavina fa dia ifanaraka amin'ny tokony izy na angatsika kely kokoa manerana ny faritra rehetra ny faritan'ny Toliara sy faritra Melaka raha toa ka afana raha oharina amin'ny tokony izy manerana ny faritanina Tsiranana sy Toamasina dia ampy ny faritra Analamanga, Bongolava ary Itasy. Ny any amin'ny faritra sisa moa dia ifanaraka amin'ny tokony izy na afana kely kokoa. Ary ho an'ny telo volana farany martsa, aprily, mai dia voavinavina fa dia ifanaraka amin'ny tokony izy na angatsika kely hatrany manerana ny faritra Melaky, Menabe ary atsimo andrefana raha toa ka afana raha oharina amin'ny tokony izy manerana ny faritanina Tsiranana sy Toamasina dia mampy ny faritra Analamanga sy Vatovafidinfinany. Ny any faritra sisa moa dia ifanaraka amin'ny tokony izy na afana kely kokoa.
ny valinjaina tokoa ny tompoko no misy amboarany ny fitaterana ny misy sarany fa ny fandarantsika androany dia misy faraniko dia mametraka ny veloma mandram-piona ho amin'ray volana toy izao indray mandram-piona tompoko